Jesus tomou e soltou para ficar bebê no naquele fica na vida na dia que manda fazer nós e tudo o bem mais já soltou glorificava Carino, Hanuela, Sinau, Teto Sopurizó, Alisa Lazar, Lima Gas, Soprano, Paisa Zaina, Sinau, Eto Tifu de Vavati. Iti eferema malu eti berarti sabirna ifameno sinna azoma mazateno shazoma mutu sansate sono Fatela Jofakara Jofu Pambia Kuo Uita Masai Sia Sopetan Fariasa Loreto Desaya Sopetan Supera Yetonai Adaya Sopetan Amsakara Tantus Kahangkafan Jalwal Zali Bahasa Sultan Amnyaman Sulai Nolol Jalwal Zali Amin Fali Na'ala Syarika Aku Bismillah Ya'udhu Saya pakai sofa ini Saya harus aku disuruh Genesisi tu favalu andini fafu hatam andini faha yena ambifu utujosika hatam andini fafu ambifu wazafati Genesisi tu favalu Wakitsika manuka mendini fafu kata fafitu wa mifu Genesisi tukfavalu kulo ndini fafu kata fafitu mifu ya ramsanga na isika menara msisus Denvoka fan Belsheba zakubu kanakani haru
ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandro teo amin'ny lokalina satria efa maty ny masoandro dia naka vato tamin'izany fitoerana izany izy ka natao ondana dia nandro teo izy ary nanonofy izy ka ino nisy tohatra ny olona tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny loha ary ino nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy ary ino Jehova Nisiotolony ka nanao hoe izao ny Jehova Andriamanitra Abrahama anao sy Andriamanitra Isaka ny tany izay andianao dia omeko anao sy ny taranakao ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany dia ery any andrefana sy any antsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany ary ino izany mombanao ka hiaranao amin'izay lalaka lehanao rehetra ary ampody anao iray amin'ity tany ity fa tsy hataonao manam-panao izay voalaza taminao ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny tolomaso dia nanao hoe tamin'ity fitoerana ity tokoa Jehova fa izaho sy nahalala dia raiky tahotra izy ka nanao hoe indreva tahotra ity fitoerana ity tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahady ny lanitra tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahady ny lanitra ray maso manamasina eo amin'ny fahavalana ny telinao amin'ny fahavalana amen ry firenena malala ho amin'ireo ny fahasalama sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray amasika sy Jesosy Kristy Tompo amen tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahady ny lanitra araka izay namakiantsika ny tenin'Andriamanitra teo dia tsy zava-tonga ho azy izany teny izay ataony Jakoba izany ary lazaiko mivantana kokoa hoe tsy zava-tonga ho azy izany fanekena izany fa vokatry ny fanekena izay nataon'Andriamanitra io tokoa ny zava-misy nanao fananarana fanekenoana Jakoba satria nandray ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy raha miverina mijery ny tenin'Andriamanitra isika izay lazay nytiny fahaefatra amin'ny folo amin'ity tenin'Andriamanitra ity indrindra ny tapany biby dia lazay mazava tsara ao hoe ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany io dia tsy hafa fa ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama arak'izay hitantsika ao Genesisy 19:13 ity andininy fahaefatra amin'ny biby
amin'ny toko fahavalon ity dia tsy hafa fa ny fandrakena izay nataon'Andriamanitra koa tamin'ny Abrahama araka ny Genesisy toko faharoapolo andininy fahatelo dimy. Izany fandrakena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany dia ampahatsiarovon'Andriamanitra any Jakoba araka izay hitantsika koa amin'ity tenin'Andriamanitra ity any. Ka hoy izy amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo: izaho Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka ny tany izay atovianao dia omeko anao sy ny taranakao. Mialohan'ny hamerenan'Andriamanitra ny teny fanekena izay atao dia nampahafantarin'Andriamanitra any Jakoba fa ny fanekena izay atao dia tsy fanekena vaovao fa ny fanekena izay natao tamin'ny Abrahama rainy, ny fanekena izay nataony tamin'ny Isaka zanaky Abrahama koa rainy Jakoba zany. Ka indrindra Jehova Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny fanekena izay natao tamin'ny Abrahama sy Isaka ino ataoko aminao ry Jakoba, ary izany fanampiavana lehibe izany no namarany Jehova Andriamanitra tamin'ny Jakoba koa tamin'ity andro ity. Alina izay nandraisana ny teny fanekena dia teny fanekena izay isy fitahiana feno sy ho azy ihany fa ho an'ny taranany koa, ary sy ho an'ny taranany ihany fa hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Io dia fanekena sarobidy sady masina tokoa. Nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, nataon'Andriamanitra tamin'ny Isaka, ataon'Andriamanitra amin'ny Jakoba, ary amafisiny fa ataony aminy sy ny taranany, ary amafisiny fa ataony ny fitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Fa rehefa toy izy izany fanekena nataon'Andriamanitra izany ka vakentsika izay lazay matiny amin'ny toko voalohany dia ino hitantsika fa tanteraka izany fanekena izany, azo fiainana izany fanekena izany tamin'ny fahaterahany Jesosy Kristy Tompo izay mipoitra namiseho. Vokatra izany teny fikasana izany fanekena izany. Fa izay mitranga sy miseho indrindra dia Jakoba matory eo amin'ny toerana anankiray. Lozy no anaran'izany toerana izany talohan'izay nitenenan'Andriamanitra taminy. Fa rehefa tonga ka tamin'ity sahaty Jakoba raha ny fototantara dia izy handeha hikarakara ny fampakaram-bady ity. Fa matory ao amin'izany saha izany miarina izy dia nakavaty atao vonondana nanofy hoy izay lazany tenin'Andriamanitra azy eto. Fa amin'izany indrindra no nitenenany hoe tsy hafa ity ity toerana ity zany fa tranon'Andriamanitra sy vavahady lavitra, ka dia mivamy Betela ny anarany. Betela tsy hafa fa tranon'Andriamanitra, tranon'ilay maharaka manak'izay, tranon'ilay tsy manam-pianoana, tranon'ilay tsy manam-piamarana, fa tranon'ilay manana ny fahefana rehetra ka manao fanekena ny olony.
tsy hafa ity vahatraran'Andriamanitra hoy Jakobo. Fa amin'izany indrindra dia izao no maro sy lazay. Raha jerena dia toy ny sahatsy misy ilana azy. Kanto tena misy Andriamanitra monina sy mitoetra ao. Raha jerena dia toy izay tsy misy ilana azy. Kanto misy Andriamanitra miteny sy miasa ao. Ary izany Andriamanitra miteny sy miasa izany dia Andriamanitra maneho fitiavana ny olona, Andriamanitra mikarakara ny olona, Andriamanitra maray an-tanana ny fiainan'ny olona. Ary izany izay nataony tamin'ity Jakobo ity, nandray tokoa, nandray an-tanana ny fiainana amin'ny fahatanterahany fanekena izay natao. Tsy hafa ity vahatraran'Andriamanitra ka manomboany sy lazavazava hoe tena monina eto koa Andriamanitra, tena miasa eto koa Andriamanitra, miteny mazava ary maray an-tanana ny fiainan'ny tokoa Andriamanitra. Ry fiangonana malala, navelan'Andriamanitra hanomina ity trano fiangonana lehibe ity isika, ary amaro mazavany fa tena monina eto koa Andriamanitra, miteny sy miasa eto koa Andriamanitra, ary mandray an-tanana ny fiainantsika eto koa Andriamanitra. Fantatra amin'ny tantara fa efa mananika ny telopolo amby zato taona izay fampianarana teolojia, ary tilo fohy be. Fa tsy haitsarana ny tantara ny hoe tao ity fohy be ity no nisy ny efeleno ivory amarana. Ary na dia teraka efa ela ny fanomiana sy ny etaela hanomina ity trano ity dia tsy tanteraka ny trano. Ary dia efa mananika ny telopolo taona koa izao izay nieritreretana sy nanomboa, satria dia tsy azo tsara. Fa raha tonga nianatra teto aho tamin'ny taona raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo dia efa nieritreretana izany. Raha katekista teto aho tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivanjato sy arivo dia nandray anjara tamin'ny fanorena ity. Lava izany. Fa izao tena mambara amin'izany, tena miasa eto Andriamanitra, tena miteny eto Andriamanitra, mandray an-tanana ny fiainantsika Andriamanitra. Tsy hafa ity vahatran'Andriamanitra. Kanefa sy izao vata trano mahafiloina azy izao ihany, fa izao vata tenantsika izao koa itoerany Jesosy ny fitiavany ianao, iasany Jesosy ny fitiavany ianao, itenenany Jesosy ny fitiavany ianao. Ary izany indrindra no nanokafana ity trano fiangonana lehibe ity sy mampisy ity pilipitra masina ity, ary maheno maheno izao fanaovana kosa izao, mba ho hita sy fantatra, mba ho hita maso ny tsapaitana fa nanao fanekena taminao tokoa Andriamanitra. Sarofa fa lehibe fanekena tamin'ny anarany batisa, lehibe fanekena zay tamin'ny Andriamanitra aminao amin'ny anarany masina ity nanomana ny tena sy rano. Samy afaka manamarika ny tantara izy, fa zay hitako ny raha soratra dia izao.
ny efatra Novambra 2020 ny pastora Dr. Leonard Filohan'ny Firenena Malagasy tamin'ny fotoana no nanao batisana telo Andriamanitra. Nanao fanekena tamin'izany Andriamanitra. Ny teny sy ny asa tamin'izany Andriamanitra. Ary zany koa natao aminao Israely. Nanao fanekena taminao Andriamanitra. Ny teny sy ny asa taminao Andriamanitra. Monina ao anatinao Andriamanitra. Mandray an-tanana ny fiainanao Andriamanitra. Tanteraka amin'izay rehetra nataon'i Jesosy ho anao. Ka ho izy tsy hafa ity fa tranony. Sarobidy ny anaranao ny tenanao ho trano izay homenan'i Jesosy. Sarobidy ny anaranao ny tenanao anaovan'i Jesosy fanekena aminao ka tsy hivadia aminao. Fa ity sarobidy koa izay anaran'i Jesosy ity tranonana entiny volevarana ity ka hanamafisany ny fanekeninao tsy hafa ity fa tranony. Amin'izany indrindra no namparan'Andriamanitra ny fitahiana rehetra izay nampanantenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka hanambarany ny fitahiana rehetra koa ho anao. Fa indrindra ny tohin'izao ten'Andriamanitra izao sy vavahady arak'izay namaky antsika ny Genesis 3:20 teo dia hitatsika amin'ny andininy 12 fa nisy tohatra ny olona tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny olona. Ary ilay antselin'Andriamanitra dia niakatra sy nidina teo. Ampiarian'Andriamanitra mazava fa na dia misy elanelana tsy hainy teny olombelona lazaina azy. Izany atao hoe elanelany tany sy ny lanitra io. Ary io tonga fiteny. Tena ny fanalavitra ka tsy ho takatry ny sain'olombelona ety an-tany ny tonga ny lanitra. Ary tsy vitan'izany hoe lavitra ka tsy ho takatry ny sain'olombelona ihany ny tonga ny lanitra izany. Fa arak'izay lazain'ity Genesis dia mba nanam-pikasana ihany ny zanaka Israely hanao tilikambo hiakatra ny lanitra ny tilikambo papily. Fa nahariarin'Andriamanitra tsy ho tonga any an-danitra mihitsy ny olombelona amin'ny ezaka izay atao. Ary nampikorohona ny teny tao Babela ka tsy nampakahazo teny azo mihitsy noporofo hita maso sy azo tsapaitana. Fa raha ny safidin'olombelona, raha ny asan'olombelona, raha ny ezaka ataon'olombelona sy mitonga ny lanitra novinonao izy. Io mampiariaren'Andriamanitra indrindra fa manjaka ao am-posy ampiainantsika ny koanyota ka dia tsy mifankahazo teny ireo nikasa anao tilikano hiakatra amin'Andriamanitra any lanitra. Ary n'Andriamanitra mazava fa tsy afaka manoatra na iza amin'ny mahampalota azy ny ahitan'Andriamanitra, ny mitonga amin'Andriamanitra, ny anao izay ahafahan'Andriamanitra. Fa ity Genesis 3:20 ity kosa dia milaza mazava Andriamanitra no nampidina ny tongotra avy any an-tanitra tonga ety an-tany. Andriamanitra no nipaka ny tohatra amin'ny tany, ary Andriamanitra no nampaka ny lohan'ny tohatra any an-tanitra. Ka ino ny anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina tamin'ny tohatra teo. Io no asa lehibe izay nataon'Andriamanitra indrindra. Fa raha ny mahampanota antsika dia tsy mendrika ary tsy ahita mihitsy ny lanitra izy. Fa no miasa lehibe izay nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ka nampidina azy tety an-tany dia
azontsika atao miakatra amin'ny tanitra. Io no tsara fahimona fiamarana io. Ny asa lemezana taon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy no ahafahantsika miakatra amin'ny tanitra. Ary ilay anjelin'Andriamanitra na raha lazaina fomba hafa ity amin'ny fitondrana ny hafaka misy ny tenin'Andriamanitra ataony irak'Andriamanitra anjelitika dia azo atao tsara ny miakatra vitia-tany ho tonga any lanitra. Sy isika no mahay miakatra ny lanitra fa Andriamanitra nampidina ny tondratonga eto amintsika amin'ny alalan'ny fanomezany ny tena sy ny rany Jesosy. Izy no manome ny hetsiky ny fahefana amin'ny teniny mba ahafahantsika tokoa miakatra ny lanitra. Ka andrenesanao avy amin'ny tipitra masina ity hoe voavelony veliko aho. Mba andrenesanao avy amin'ny panoroisa masina ity hoe voavelony veliko aho. Mba andrenesanao avy amin'ny masina ity hoe voavelony veliko aho. Ary izay andraisana ny famelan-keloka maro ino fa misokatra ny fampaharany lanitra. Fa amin'izay andrenesana ny tenin'Andriamanitra, amin'izay amin'izay amin'ny tena sy ny rany Jesosy, ino fa misokatra ho anao ny vavahadiny lanitra. Tsy hafa ity fa vavahadiny lanitra. Lehibe ny fisarahana izay nisy teo amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Lehibe ny elanelana teo amintsika sy Andriamanitra. Fa izay nataony dia niteny fanekena tamin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba. Fa izay nataony dia nanomezany indrindra ny Jesosy ho tonga teto tany mba hiakaranao any tanitra. Nanekeny Jesosy ho faty mba hanananao fiainana. Ary izany indrindra no ventiny amin'izay lazana hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadiny. Manaiky vonona ao anatinao sy miasa ao anatinao Jesosy mahatanteraka ny fanekena. Manaiky hanokatra ny varavaran'ny lanitra hidiranao Jesosy. Izany indrindra no ventiny hafatra fa ny fiangonan'Andriamanitra dia nataony hisokafa ny varavaran'ny lanitra hidiran'ny mpanota mahatra rehetra mandray ny famelan-keloka sy ny fiainana ao amin'ny Jesosy. Ho anao no nanaovan'i Jesosy izany fanekena izany. Ho anao no nanaovan'i Jesosy izany asa masina izany. Ho anao ny lazana indrindra amin'ny tenity hoe tsy hafa ity fa vavahadiny lanitra sy tranon'Andriamanitra. Jakoba dia nanao izany fanekena izany rehefa nandray ny fanekena nataon'Andriamanitra ho azy. Izaho, ianao, isika koa dia afaka hanao izany fanekena izany. Afaka hanambara izany fanekena izany eo anatrehany fiarahamonina misy antsika. Fanatsangan'Andriamanitra eto ity fiangonana ity. Tranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Amin'izay anananao fanekena nataon'Andriamanitra ho anao no mba hanaovana ny fanekena koa ka tonga ny maro handray ny fitahiana eto amin'ity tranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra ity. Midika izany fa ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka hanaovana izao ny fanekena izao anorenan'Andriamanitra ity fiangonana velona ity dia hitaon'Andriamanitra sy ensonon'Andriamanitra olona maro hafa koa hiaraka amintsika mandova ny fiainana mandrosyzay. Ary amin'izany nentiny isa izay manome voninahitra an'Andriamanitra ka mihira fiderana hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ny fanahy masina izay hatramo tamin'indrindra ka ho mandrosyzay. Amen.
Nisangana karaisu fitai. Wamnalawi kanin fasoavan Jesus Kristi tungku. Sinftiavan dewan cerai. Ar ifraisana am difangan masna. Amin.